Dia faly miarabantsika rehetra any atokantrano any mpanaraka ny fandarana Akon'I kandida larina fa 20 amin'izao andro Alarobia izao. Efa kely sisa le fotoana dia faradoboka, kely sisa ny fotoana dia faradoboka. Rapitso lakamisy, zoma dia faradoboka. Eto dia teneniko amin'ny sabotsy zany ny fotoanantsika rehetrarehetra ao amin'ny kianja be Mahamasina. Amin'ny 8 ora maraina dia efa misokatra amin'ny vavahady. Noho izany afaka tonga aloha tsaritsika. Afaka mikarakara aloha raha ohatra hoe mikarakara sakafo maivana zavatra ohatran'izany. Dia aza dino mafana be ny andro amin'io afaka mitondra elo, entany daholo ny manodidina. Dia izao tsika dia efa manao an'ilay programma efa miteny manodidina hoe reto faradoboka amin'ny sabotsy miaraka amin'ny kandida larina fa 20 entany daholo ny namana andao andeha. Raha ny tena tsara dia izao dia tonga dia ataovy izao teneny daholo ny namana alors anga sabotsy aloha tsika tsisy fivoriana, tsisy mariage, tsisy ana fa amonjy ny faradoboka eny mikianja be ny Mahamasina. Androantsika dia anaraka ny dian'ny kandida. Misy zavatra saika adiniko anareo. Rehefa tapitra ity fandaharana ity dia ho avy eo ny kandida larana fa 20 amitina ny diany rehetrarehetra tamin'ity fampelezan-kevitra ity. Izany hoe aza misaraka amin'ny MBS vao tapitra ny Akon'I kandida larina fa 20 dia ho avy eo ny kandida hiresaka amintsika. Aza misy mihetsiketsika fa izao aloha dia anaraka ny dian'ny kandida larina fa 20 tany Morondavitsika arahoarany sary. 20 markarabany manana 20 markarabany manana 20 markarabany manana 20 markarabany manana Sadayane sadakane Jalala Fantipalin Sakaf si fapianarana full sfimpin Faselaman Zirmazaf Teknologia Sasran fisut madiu Fialamud Fisahantan Aval manana marka Yanan navitanzar Kanon safit Mahizam tadid Fisike faleunina Nakubaka mavas mangir Andoia Kai fidi Fisautsi mialam dada Yanauti mialam dada Ni malaga Sinu mandidi Fit Novembra Marka aval manana Panangana fats panda Fatsi pandava Vahoaka Morondava faly tena faly tonga eto Morondava zay tafahoana ny tisimanne tiana atao hoe manifesto samy mieno manifesto avereno dray mandeha tia ny anafoana atsika an'io dahalo io fa aza matahotra anao mavereno ny atao hoe manifesto dia liste reo zavatra ho tanterahantsika mba hisiny ny fampandrosoana aingana sy hiverenany fandriam-pahalemana. Raha ohatra ka tia hampandroso ny ara-toekarena eto Madagasikara isika dia tsy maintsy secteur privé tsy miankina amin'ny fanjakana no amporosihana. Dia ahoana anaovana izany? Io resaka dabara teneninareo io ho ain-dada mandamina io fa aza matahotra nareo. Tsy maintsy ataontsika tsara zay mitsinjaran'io adrobe nandalo tatia le farany teo nijanona tao dabara niresaka tamin'ny olona teo tsy maintsy ho amboarina misy fanamboarana be io ary io nataoko voalohany raha hoe mba hampamokarana malagasy indray aza ho tsika so zao fahatongavanareo aty zao tsy ho very maina mihitsy zao fa aza matahotra nareo reny fiantsina sy fiogogany reny tsy isy dikany reny fa aza matahotra nareo mino fotsiny ihany be manoga masinasikaraka fifidiana lay ta ifidy dada fa mijaly ni malagasy
Araka nefa nilazaiko anareo teo dia ho avy eto ny candidat larana fa 5 ao aorianan'ito fandaharan'ito a dia anazavantsika izy hoe ahoana ny fampiasaina an'ilay bulletin tokana hoe aiza ho aiza ao no misy ny asiana an'ilay x ao anatin'ilay bulletin tokana zavatra ohatr'izany. Izay ny teneniko anareo hoe aza misaraka amin'ny MBS mihitsy fa ho avy eo izy a anazava amintsika an'izany sy iresaka amintsika zany a dia eto a dia manentana foana hoe le andro ngeza be io amin'ny sabotsy ho avy zao io zany hoe faradobika io zany a no mampisehotsika ny fifankatiavana misy amintsika zavatra ohatr'izany misy mantsy olona any tsy hitanao mbola tsy resy lahatra izy mbola tsy hitany hoe hoaiza marina ary izy dia isika irahintsika iara-iasitsika amin'io a anao fety totorebika dia mety le olona le hitanareo le mbola tsy hitany loatra hoe hoaiza neny a dia tonga dia manaraka antsika ho azy izy ao zay ifanarahantsika tsara dia amin'ny fafitony volana novambra androtsaka an'le larana fa 5 dia lany dada fa izao tsika dia anaraka ny dian'ny candidat tany miandro vazo arahoarany sary 5 markaravalmanana 5 markaravalmanana 5 markaravalmanana 5 markaravalmanana Programme manifesto amboniny tanana teboka rody midina tanana fandriam-pahalema sakafo sy fampianarana voly sy fiompiana fahasalamana jiro mazava teknôlôjia asa sy rano fisotro madio fialamboly fizahantany avalomanana marka iagnany navitan'izany kanolo safidy mahaiza mitadidy fisika efa leoninana kobaka mbava sy mangidy rehefa hoakany miandro vazo salame faly aho tonga eto amin'ny tena faly aloha tonga eto na inana inany tonga ty aho ilaza anareo tsara an'izay a tena paikady na stratégie tia misy atao hoe manifesto ny atao hoe manifesto a zareo listeny fifanekena famezatoky akoro ataoko amivoaka malagasy mandritra ny fotoana zay tondrana eo amin'ny fitondrana ary tsy maintsy ho vita lizy voalohany indrindra dia ho amboarina indray aloha ny lalana zay aloha ny atao faharoa fandriam-pahalemana dada raha vao tonga ao zao ny ataony averina toy ny taloha ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara hoarovana ny olona ianao hoarovana ianao a fanananao a ny tranonao a ny taninao hoarovana zay tenako zay a tena milaza aminareo a fa tsy maintsy ataontsika ny hoe ady amin'ny kolokolo bonne gouvernance ray zay vity zay dia tsy maintsy omena fitaovana tena maharaka tsara ny toetrandro ividy an'ireny le drone reny tsika na angataka amin'ireny idada ampiasa le tena teknôlôzia moderna mba hahafahantsika miaro miady ary indrindra manaja ny zoma olombelona ny olombelona ianao mijery io raha vao tonga dady tsy misy ombivazy mandeha mivoaka Madagasikara intsony aloha ataontsika ndray a zay ampitomona ny omby a eto Madagasikara mba hahafahana miasa mahazo zezika tsy maintsy ho karakaraina koa iantohana ny fahasalaman'le olona tsy maintsy iantohana amboarina dolo renyle CSP2 reny ny hôpitaly a mena fitaovana tsy maintsy ho raisina ny tanany reo a mba hakarakaraina aloha izy tsy zakan'ny olona intsony a noho ny fahefa mividy ambany de ambany ny makany amin'ny hôpitaly na mividy fanafody ny resaka fampianarana tsy maintsy averina daholo ndray a ny fanampiana sy ny fampianarana ny ankizy any an-tsekoly tsy maintsy hijerevana manokana ny tanora ampiasaina ny tanora satria raha tsy miasa ny olona nefa mihinana tsy mety miasa tsara miasa mafy miasa angana azorove zany e manainy hoavy anareo manainy zanakareo moavy zanakareo ianareo tena be tebotebonareo a no efitsika ndalo hoavy dada rampina fanjamatao azorove ho ampitomboina ny volany
fidiram-bola ho an'ny olona tsirairay eto Madagasikara ho ampitomboana fidiram-bolana ataontsika izy verena ny fahefa-mividinareo aloha ampiakarina fahefa-mividina le pouvoir d'achat anangana orinasa madinika salatsalany mba hampibirana ny volany am-posin'ny olona tena hiasa ho anareo dada mba hahatonga anareo anana fa tsy hahatonga anareo ahantra akory de arak'izao hitantsika zao surprise be fa misy vahiny voalohany teto amin'ny Akon'I candidat laharana fa 520 gagabe zao nareo surprise be da be zavatra tenenina fotsiny hoe tao anatin'izay fampela-kevitra nanomboka zay de tao nisy nanome hira nanome tononkalo ao sasany tena misy soradi misy vidéo mihitsy ao tena misy olona nanolotra soradi hoe natolotra ho an'ny candidat laharana fa 520 fa mbola ho avy ny fotoana ampisehoanareo amin'izany eto amin'ity fandarana ity fa androany kosa sika de andray vahiny zao tovolahy mijajirika eto akaikiko zao iza tsara moa ianao miarahaba miza de miarahaba antsika rehetra ny atokantrano sy mijery na partirany internet amin'ny télé indrindrandrindra amin'ny radio koa de za moa zany ny avo andriarina valina start-upper nianatra tamina sekoly ambony anankiray teto Antananarivo de nanao ny fikarohana momba ny fitrandrahana ny réseau wifi de io fikarohana nataonay io moa zany de fikarohana mamadika ny réseau wifi ho tonga tambanjotra serasera vaovao efa ny zavatra efa fantatritsika hatramin'izay ny télé ny radio ny gazety na mipetadridrina ihany koa ny de napetraka ny wifi mba ahafahantsika tambanjotra serasera vaovao zany le izy mba ahafahantsika mampita hafatra sy maniera vaovao sy fomba vaovao ahafahantsika mampita hafatra amin'ny manodidina ay ny zavatra tsy azoko aloha voalohany fanontaniako hoe start-upper inona moa zay hoe start-upper zay le start-upper dia mpandraraha vao manomboka mandraraha ary manana projet vina matotra sy efa nanao fikarohana mba ary efa tena mandeha zany le zavatra de zay natsona hoe start-upper ny olona efa manana projet fa vao manomboka le izy matetika moa eo amin'ny latsaky ny rotaona no le orinasa no atsona hoe start-upper ay misy an'izay maridrefy zay zany hoe eto izy start-upper de izy tena hoe any fa fanontaniako fotsiny hoe ozy ianao teo hoe amiko zao ny hoe wifi zany de le hoe misy wifi ve ato zalahy de miconnecte de zay ohatra zay ve le izy sa hoe hafa mihitsy hoe satria ozy ianao miresaka anao hoe tambanjotra hafa mihitsy tserasera mihitsy le izy zany hoe plateforme hafa mihitsy zany io wifi resahanao io sa le hoe wifi hoe aizaka zalahy firy ny code wifi ato sa hoe inona tena fandeha hafa mihitsy le izy zay resaka code zay aloha de efa manomboka miala zay satria le izy wifi ouvert zany hoe natao vao tonga ianao de mahita an'le réseau wifi amin'ny téléphone anao de tonga de hitanao eo hoe wifi ouvert de miditra ho azy ny appareil anao raha activé ny wifi anao de misy information mivoaka eo zay information zay zany le tambanjotra serasera hoe zay tiantsika ho avoaka eo de mivoaka eo afahana manentana ny olona afahana mampita hafatra ihany koa ay zany hoe misy zavatra tsy maintsy hoe vakinao aloha zany alohan'ny afahanao miditra ao anatin'le réseau sa hoe zay indrindra tsy maintsy mandalo am'le serasera vaovao zany ianao alohan'ny azahoanao internet efa serasera fa mbola misy wifi rery iny serasera afa ihany koa iny tsy maintsy mandalo am'le information zany ianao vao afaka mahazo internet de zay nga mombamomba le izy de nytiako fantarina fotsiny hoe io projet an'io zany atolotra ao an'ny candidat laharana fa 520 sa hoe ahoana marina hoe efa etaponay hatramin'izay moa ny hoe ampandroso firenena voalohany indrindra
de nanolotra n'io projet io zay a ho an'ny candidat fa 5 rehefa lany izy a de ho aparitaka manerana ny nosy io a amin'ny toerana be olona ohatra ny tsena ny sekoly indrindrandrindra ny université ny arebus se toerana mangetaeta wifi rehetra sy toerana ifampiandrasan'ny olona zaridaina de ho asitsika wifi daholo ka am'izay ve tsy efa hoe aizany eo na tsalony le toerana misy an'le wifi mandeha fotsiny eka zay indrindra le izy hoe mba ahafahantsika manana fomba vaovao zany iandrasana namatsika ohatra eny amin'ny toerana be olona sy mba ahafahantsika tsy ko am'izany ve tsy ho feno ndray ny are amin'ny bus am'izany zao satria eo misy wifi mandeha ka isan'ny fampandrosoana firenena ihany ny satria ny bus a isan'ny zavatra miservira vahoaka de tsara ihany koa raha misy eny amin'ny are amin'ny bus araky nitatsika am'izany a tsy natetika asa ary de misy olona misy manolotra hoe ny candidat zay natetika asa ohatra an'izao ahoana ny atao iny tena misaotra betsaka anareo aloha zany am'izany satria hita hoe sambany hoe nisy efa sambany angamba nareo nanao an'izany vao samba mihitsy am'ty de tena misaotra betsaka anao aloha nanaiky mivahiny teto amin'ity fandarany ity nanazava an'izany fa rehefa lany zany ny candidat larana fa 5 de mino zahay fa de ho avy nareo amin'ny angaty sy ny arona so de ela be fa ny manao an'io ela be ve le manao an'le installation tena vetivety ny installation rehefa rehefa vonona zany ny fitaovana de aingana be ny fametrahana an'io installation io tsy mandany lera be fa ao anatin'ny 2 minitra dia efa installé le izy raha efa misy internet eo amin'le toerana 2 minitra isaky ny toerana anankiray ay zavatra tonga de vetivety kely zany io tonga de lasa vetivety de lasa ay de misaotra betsaka anao aloha nanaiky mivahiny teto amin'ny fandarana ako ny candidat larana fa 5 sy nitondra zany projet zany ho an'ny candidat larana fa 5 fa rehefa lany izy zany de efa mba manatena fa de eny amin'ny are amin'ny bus aiza daholo misy teo eny amin'ny sekoly eny amin'ny université eny amin'ireny jardin public reny zany de mety hisy wifi afaka hojerevana fa zay fotsiny zany mampiavaka an'le izy hoe alohan'ny hidirantsika ao anatin'le wifi zany a de misy information aloha tonga ao zany hoe mety hoe ohatrany hoe karaza ohatra hoe vavao zany hoe tonga de vavao hoe tokony manetana ny olona hoe aza manarinary fako mba fanetanana raha hoe eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra de ohatrohatr'izay ohatra sy am'izay commune rehetra rehetra Madagasikara ohatra Madagasikara afaka ihany koa milaza mpianatra hoe tsy mianatra isika noho ny pesta ohatra sanatrin'izany de ohatr'izay le izy tambanjotra serasera vaovao e satria mantsy ny olona mety rehefa aveo izy de vita an'izay de lasa izy maika andehany ka tsy zany ve jerevan'ny olona fotsiny iny maika be ny olona de aveo izy ijera FB sa tsy maintsy voavakany daholo mihitsy le izy tsy maintsy mipotra le zavatra le information alohan'ny zany hoe misy fanabeazany ihany zany ao anatin'le izy ny tena marina manasoa ny mpiarabelona mihitsy ny tena votoatin'le hevitra tamin'ny voalohany ok de misaotra betsaka aminao aloha nanaiky mivahiny teto amin'ity fandarany ity ary nandroso an'izany projet zany a fa zao alohatsika de anaraka ny tanareo maly a be da be ny nangataka hoe mba avereno a ilay nisy any Jorka fa tena lina be zay satria tena mandona fo be le fomba nitenena ny Jorka an'le izy am'le vidéo olo anatin'le sady misy mouvement be ao anatin'le izy de Jorka ao a le miteny hoe zao za gasy enao gasy ho arahantsika ny sary zao de zao ndray androany mety an-tany teny ianao manao hoe inona no azon'ny Madagasikara atao anao mety an-tany tena koa nefa ianao hoe inona no azonao atao amin'ny Madagasikara na ankizy na tanora na viavy na lehilahy na tantsaha na tandrenivohitra
na ambony tany na anaty rano dia tady tio ary fa Malagasy aho. Malagasy aho. Malagasy aho. Malagasy raho. Malagasy aho. 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 Za Malagasy. Malagasy aho. Za Malagasy. Malagasy aho. Malagasy. Malagasy aho. Malagasy. Malagasy. Tianatra Malagasy. Malagasy ianao. Malagasy ianao. Malagasy aho. Malagasy anao. Malagasy anao. Malagasy ianao. Malagasy anao. Anao Malagasy. Malagasy anao. Malagasy anao. Malagasy ianao. Malagasy anao. Malagasy ianao. Malagasy riky. Malagasy ianao. Malagasy riky. Malagasy ry. Malagasy ianao. Malagasy ianao. fa na ambany tanàna na anaty lapa na avy any atsimo na avy any avaratra na avy any atsinanana na avy any andrefana dia malagasy iray ihany isika. Malagasy. Atsika jiaby malagasy. Malagasy isika. Malagasy isika. Malagasy tsika. Malagasy isika. Malagasy ianao. Malagasy isika. Malagasy isika agnaby. na ambanivohitra na tanan-dehibe Malagasy mitebo agnaty katoa. Tiako zalahy Madagasikara Baka antimoany aho. Malagasy ty fikaiha. Malagasy baba. Malagasy limbo. Milanao ny firenena. Milanao ny firenena. Tanora malagasy itsinjo avy. Itsinjo avy ny zanako. Andray tanana no avy koa. Izao avy Madagasikara. Ianao koa toraka izany. Isika koa toraka izany. koraiso ny tanako ifandray tanana isika anorina firenena vanona Madagasikara vanona. Ko aza misalasala ary mandray tanana fa fotoana izao anorenana Madagasikara vaovao ho aisy ho anao. Tsy akanavaka foko, tsy akanavaka fiaviana fa Madagasikara iray ihany, malagasy iray ihany isika. Andao zalahantsika ifandray tanana ampandrosany Madagasikara. Ka hafaliana ho antsika, ho reharehantsika sy ho an'ny taranaka izany. Ka tsy hifanenjika isika, tsy hiady isika fa hiaray tolona fa malagasy iray ihany. Ka andao hiaraka isika, tao amin'ireo namana fa ny firaisan-kina no hery. Izay mitambatra vato, izay misaraka fasina. Raiso ny tanany namanao, tsy andro ny apitso isika fa androany dia androany ihany. Aza misalasala fa malagasy toa anao izy. Ko aza misalasala za gasy, anao koa gasy, izy gasy, antsika jiaby zalahy malagasy. Ko aza misalasala ary mifandray tanana anorina amin'ny Madagasikara. Na izy ianao na iza efa malagasy dia malagasy. Ka horeharehantsika rahatray ny mahita ireo tsiky misoratra eny amin'ny tavan'ireo taranaka sy dimby. Malagasy ho amin'ny Madagasikara ary Madagasikara ho amin'ny malagasy. Ary fantatsika fa misy lehilahy iray tena manana ny atao hoe ambo-po malagasy. Fo malagasy mitebo agnaty katoa. Tsy miala amin'ny numéro 25 isika. Antsika be tsy misaraka, tsy miala midady. Film Karavalomana. Andraiky tsika ifidy numéro 25. Dia malagasy iray ihany isika ary olona iray ihany no fiditsika. Antsika tanora makaravalomana anampy antsika. Antsika viavy fidio zalahy dada. Fidio ilay dadantsika maro karavalomanana. Andao isika hiaraka, sahia hiaradia. Satria ny malagasy aloha, Madagasikara. Antsika vahoaka malagasy jiaby
efa iza lahy marikaraha valomanana e fotoana zao vedem izinao 5 tapitrisa atsika 5 koa le numéro alohantsika jiaby fidy numéro 25 malagasy ianao fidio marikaraha valomanana laharana fa 5 afa ihany dade ka toy ny mpiralahy isika izaho tokonareo a iary anareo toky aka ho an'ny voaka malagasy rehetra fidio marikaraha valomanana laharana fa 5 Madagasikara ho amin'ny malagasy ary malagasy ho amin'ny Madagasikara. Rehefa avy nijery an'iny clip ny Jork iny tsika dia anazava aminareo ihany manentana amin'ilay faradoboka amin'ny sabotsy ho avy izao. Hitanareo ireny teny Ambojatovo ireny dia efa natao ireny mba hahatonga antsika ho zatra hoe isaka sabotsy misy zavatra hetsika ataontsika dia izay ny antony ireny dia hahatongavantsika amin'io sabotsy ho avy izao io, zany hoe izao tsika ho dia efa mandamina hoe ahoana re zany tokony ho programe hoe tokony ho antsoina daholo izy ny tokony ho antsoina hoe tsy afaka ny anina fa ndao hiaraka amiko andeha hijery ny faradoboka ao amin'ny kianja be Mahamasina, zany hoe amin'ny 7 ora maraina dia efa misokatra amin'ny vavahady dia mitondra sakafo maivamaiva antsika, mitondra elo satria efa mafana koa ny andro dia akanjo maivamaivana koa. Eto dia mbola verina ihany ho antsika bedabe miteny hoe ahoana aiza ny t-shirt raha ohatra ka tsy manana t-shirt tsika dia mitondra akanjo fotsy ambony fotsiny na ohatra t-shirt fotsy na lobaka zay hitantsika ao raha ohatra moa ka tsisy mihitsy le fotsy dia zay ananantsika ao an-trano hoeto fa tonga soa foantsika fa za hoe tsisy t-shirt zay dia tsy andeha fa mahazo mandehantsika ary tonga soa miaraka mitoto rebika ao. Dia zao anaraka tononkalo tsely tsika, tononkalo nisoratany dadarabe ihany le izy fandroany ty fa zatovovavy kely no miangaly an'le izy amintsika. Andao aniarahantsika Dadaravalo mahireza mijoro mitsangana mandrosoa fa efa kaiky fandresena miandry anao ny firenena. Efa tonga ny fotoana, efa lasa ny misaona, efa kaiky ilay safidy ka ho raisinao ny adidy. Ampekaro ilay faneva ho eny ambony ny evaeva ary sandratra avy indrindra ikasikara ampody afindra. Efa hidofoka ny aponga, efa hiaravo ny kolonga, efa hiarana ny tany, efa ho foana ny tomany. Milanao ikasikara, milanao mba hanatsara, milanao hitarika azy, milanao hanao soa azy. Dadaravalo mahireza mijoro indreto zahay any ampy avokoa momba tsika izanahary ampandroso ampanjary any Madagasikara. Tonkalo any dadarabe tao ambato. Eto moa dia averina foana hoe ianareo no nanao an'ireny dia nalefanareo taty dia zarainay any aminareo ary bedabe manontany hoe fa reny ve nasaina nampanaovina an'ilay olona tsia efa vokatra efa vita no naterina taty dia anjaranay eto fotsiny sisa mizara ho azy antsika rehetrarehetra. Zao zareo tapitra ny fandarana androany fa averiko efa voninao ambadika ao ny kandida larana fa 5 hiresaka amintsika aza misaraka amin'ny MBS vao tapitra ity fandarana ity dia tonga dia ny kandida larana fa 5 marikaraha valomanana no miresaka amintsika eo ao ambadika ao dada zay tapitra ny fandarana androany rapitso miverinao ihany zay allo ao dada babay alefa dada sao de enina de loma alefa dada Dimy amby roapolo marikaraha